Zavatra anaky telo no tiako resahana androany a. Voalohany de ny famakafakako na ny fomba fandikako an'lay lahaten'ny filoham-pirenena zay nataony farany teo iny, zay nanantenantsika zavatra tena hoe goavana be nefa ino moa zany izy iny de ny faharoa hiezaky ny handresy lahatra an'ireo mbola tsy resy lahatra amin'ny resaka fanovana rafitra na de efa betsaka ary ny resy lahatra. De ny fahatelo ny zavatra tiako ho hita ao anatin'io fanovana rafitra io zany de manahoana ary ny fahitako an'le lahatenin'ny filoham-pirenena farany iny. Iny izy iny nandiso fanantenana antsika aloha zany le izy efa napozipozina ihany fa mety misy maro koa nanantena zavatra goavana be hoe manahoana sy ahoana. Terme anankiroa zay anisan'ny nianarako tamin'izaho nianatra science politique no amezako anazy. Ny terme voalohany ataoko terme teny anglisy satria zay no nahaizako anazy ny terme voalohany de rhetorical intimidation, de ny faharoa de dog whistle strategy. Zany hoe reo terme roa reo no malaza anazy. Inona ary ny dikan'ireo terme reo angatahako an'ny mpianatra teny anglisy zay misy mahay ataovy eo amin'ny commentaire ao inona ny dikan'ireo terme reo amin'ny teny anglisy indrindra hoe ahoana ny fomba fampiasana anazy eo amin'ny sehatra politika zany. Fa reny discours politique reny de natao hanindriana an'ireo olona izay mikasa ny ho mahery kokoa noho ianao zany. Ny discours politique nataon'ny filoham-pirenena de hoe mbola zah zao mafy be satria afaka nanao zavatra fa tsy nanao. Zay zany discours-ny. De zay koa no tian'ireo terme noteneniko teo reo tenenina. De ny manaraka hoe fampitandremana iny hoe afaka miantso an'izao rehetrarehetra zao anie hiaro anahy sy hoe hanapotika anareo zay manenjika anahy indrindra eo amin'ny fanoherana zany, fa tsy nanao zany hoe mampiasa ny teny zany izy ho antsika zay mahay mandalina tsara, indrindra ho antsika zay nianatra science politique de misy ny antsoina hoe text analysis na hoe fanadihadiana na fanaovana analyse-na texte zany. De rehefa manao analyse-na texte ianao de misy ny antsoina koa ao anatin'io analyse-na texte io hoe sentiment analysis, zany hoe ny hevitra tiana avohitra ao anatin'le texte zany de analysena koa. De zay mihitsy le tiany tenenina hoe mbola zah mafy be eto aloha de afaka nanao zavatra tiana tiako natao fa tsy nataoko le izy satria nanome excuse teo izy. Zay ny fandinihako an'lay izy. De zay ny interprétation-ko zany amin'ny maha olona efa tena hoe nisehatra tsara teo amin'ny resaka science politique. De hiditra am'zay zany am'le resaka fanovana rafitra. Efa betsaka ny resy lahatra ary isaorana manokana any Lazare Zaferson zany tena mitarika an'izay tolona amin'ny fanovana rafitra izay satria ny tena de nianatra tsara ny resaka hoe système politika sy ny sisa de tena mahita hoe ilay rafitra mihitsy no tsy mety ao Madagasikara fa tsy de resaka hoe mpitondra an'izaniza zany mipetraka eo de tsy maintsy hanararoatra an'io rafitra io satria io rafitra io no mi-permettre anazy manao zay tiany atao. Efa nataoko ohatra teto amin'ity pejy ity ilay resaka hoe tômôbila sy ny sisa. Fa mbola averiko indray izy mba handresena lahatra an'ireo zay mbola tsy resy lahatra zany.
Efa ela io rafitra iny teo, efa tena hoe efa génération maro zany ny nandalo mbola io rafitra io zany. Averiko kely indray le resaka tômôbila hoe raha misehatra eo amin'ny fandraharahana fitateran'olona ianao de ny ankabetsahantsika malagasy de ohatran'ny hoe simba le tômôbila nidofotra tany de retapena le izy de atao moteur raha ohatra ka hoe reradreraka amin'ny moteur de alana rodage kely avy eo de hoentina ihany iny de mandeha de simba indray ny moteur iny na ohatra hoe nidofotra tany de aleo aloha soloina ny chauffeur tsy atao eo intsony ireo receveur sy ohatran'izany ireo mpanampy ireo na hoe ndao rangahy antsika hiova mécanicien mihitsiny tsy hoentina any amin'ireny mécanicien ireny intsony fa ohatran'ny tsy mety ny ataony sy ny sisa sy ny sisa. Ohatray foana nitranga teo amin'ny tao Madagasikara tao hatramin'izay ka hatramin'izao. Zay mahatonga naharesy lahatra tsara mihitsiny amin'ilay fanovana rafitra. Fa ny fomba hanazavan'ny Lazara Zaferson aminazy angambany no betsaka no tsy mahalala tsara an'ilay terme teknika sy ilay zavatra hazavainy, tokony betsaka no raha niveau baccalauréat tokony mahatakatra tsara an'izany fa tsy hiditra niveau-tsika. Fa hanazavazava amin'ilay izy zany terme terre à terre kely. Raha zay raha hoentintsika hidirantsika le resaka transportation teo de ny zavatra tsara de hoe slow ihany mihitsy rangahy le tômôbila fa iny ve fa iny foana nandeha teo efa gadroka be iny averiko foana moa zay exemple zay. Satria nahoana? Tsika zao efa 2025 ny rafitra nitondrana Madagasikara hatramin'izay efa rafitra efa ela, efa tamin'ny andron'ny Ntaolo. Raha ohatra ianao ka te handroso miresaka ny sehatry ny fitaterana na an'habakabaka io na n'inona de mila manaraka ny fiovan'ny toetrandro ianao. Ataontsika exemple ihany le resaka tômôbila teo. Amin'izao fotoana izao ny tômôbila rehetra izay mivoaka amin'izao fotoana izao de efa misy ny antsoina hoe lane assist. Raha ohatra ny chauffeur anankiray te hivily droite ka tsy mampiasa clignotant de manenoneno be iny, misy mibip bip 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 be iny. Raha ohatra koa mandeha mafy loatra le chauffeur de ka ohatra hoe misy tômôbila eo aloha eo de misy alerte maneno de manitsaka frein ho azy le tômôbila. Raha ohatra koa ka efa hidona amin'ny zavatra le tômôbila, ohatran'ny hoe mivily makany amin'ny droite ohatrany ka misy zavatra ao na tômôbila io na olona na inona de miteny hoe tandremo kely fa misy mety hidona ianao amin'ny sisiny ao. De ohatrohatran'izay le fanovana rafitra e. Io tômôbila efa nentintsika hatramin'izay io efa Ntaolo. Efa tsy mifanaraka voalohany aloha efa tsy nifanaraka tamin'ny kolontsaina malagasy efa tsy mifanaraka tamin'ny fiarahamonina malagasy le izy moa koa efa tsy mifanaraka intsony amin'ilay taona iainantsika amin'izao. Efa génération maro nampiasa an'io rafitra io. Le izy mihitsiny tsy mety. Donc zany raha ohatra tsika ka te hahita fiovana de io novaina. Novaina zavatra efa manaraka ny toetrandro zavatra efa hoe mety tsara amin'ny kolontsaina malagasy sy ny fiarahamonina malagasy. De zay no tena antony hoe mila an'izay fanovana rafitra izay tsika satria raha io foana anio de afaka 5 taona indray tsika te handeha higrevy. Antsika ve tsy efa leo migrevy e? De ohatran'izay. De zay le fanovana rafitra mba hoe fanazavako kely fotsiny zany satria be da be ny zavatra mandeha ao anie. Tsy zavatra anankiray novaina fa zavatra maro. De zay no teneniko hoe mila asorina teo mihitsiny zany iny rafitra tsy izy iny asorina, fongorina hatramin'ny fakany mihitsiny. Ohatran'ny hoe mividy tômôbila vaovao ianao manana an'ireny azo ataontsika hoe balise zany mba ahafahan'ny firenena anankiray handroso. Ohatran'ny hoe afaka ataontsika tsara anie no tsy manome fahefana be an'ny filoham-pirenena mba hoe tsy ahafahan'ny ohatrany hoe ny HCCT ohatrany manana afaka manao izay tiany atao sy ohatran'izany. Zany hoe raha teo amin'ilay exemple teo zany hoe raha te hivily zany ny filoha hoe te hivily droite de mila mampiasa clignotant izy de zay le proof hoe inona mampatonga anao te hivily droite.
satria misy an'ity de mila mampiasa an'ity ianao zany raha te hivily droite, zany hoe misy balizy be da be zany vao afaka manao zavatra anankiray ny mpitondra. Misy ny antsoina hoe check and balances, aminà entité rehetrarehetra de misy zany, am'firenena mandroso de misy zany. De ohatrohatr'izay le fanovana rafitra mba fanazavana kely. Fa inona am'zay ary no tiako ho hita ao am'le fanovana an'io rafitra io raha ohatra hoe miova le rafitra. Zavatra anankiray tena tiako ho hita satria zay moa zany no sehatra tena hoe ifatohako be de ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny resaka visa, tsy mankaty États-Unis ihany satria zay moa zany no tena sehatra misy anahy am'zao fotoana zao. Mampatonga ny malagasy matetika sarotra amintsika ny mahazo visa, mahazo bourse sy ny sisa aty États-Unis de ilay fifandraisantsika amin'ny États-Unis somary tsy ataoko hoe tsy de tsara, fa misy fanovana tena mila atao ao. Voalohany indrindra eo amin'ny rafitra fikarakarana an'ireny passeport ireny de ny fidiran'ny vazaha mankany Madagasikara, satria izaho nisy ankizy anankitelo zay anisan'ny lead advocate, zany hoe izahay no niady hoe mba ovana ny inona ty izy ty, ny lalàna mifehin'ny visan'ny olona mankaty États-Unis zany mba atao tsaratsara kokoa zany satria tena manano sarotra le izy. De tsy ho lazaiko eto moa zany ny ambanimbanginy fa ny conclusion de hoe miankina amin'ny fanjakana malagasy ihany ny fanovana an'le izy, satria izahay tena efa niady mafy, tena miady mafy, hatramin'izao zahay mbola miady mafy an'izay foana ihany. De eo am'le fanovana rafitra zany io zany tena tiako mba ovana io ao amin'ny ministry-ny affaires étrangers ao tokony misy fanovana tokony atao ao ny fikarakarana passeport ny VET-in zany ny hoe raha olona omena passeport de tokony hoe tsy hasarotina le izy fa nefany asiana balizy mba ahafahan'ny olona hoe olona eken'ny ohatran'ny hoe États-Unis hiditra aty amin'zareo, satria anisan'ny tsy haneken'ny firenena anankiray hidiran'ny olona anankiray any amin'ny aminy hoe ratsy ny VET-in ataon'zareo zany. De zay zany ny tiako ho hita ao amin'io fanovana rafitra io hoe am'resaka fifandraisana iraisam-pirenena de somary tsy tsara toerany Madagasikara, indrindraindrindra ny mankaty États-Unis. Mety tsy fantatritsika zany satria isika tsy misehatra eo am'le izy, fa ho anay tena misehatra eo am'le izy de tena mahita tsara sy mahatsapa hoe ny zaza malagasy indrindraindrindra ka te hianatra aty de tsy tsara toerana, ratsiratsy ny bourse na ohatran'izany, visa betsaka ny zaza malagasy tsy mahazo visa, betsaka ny olona tokony hahazo visa nefa tsy mahazo de mila fanovana rafitra be eo am'zay zany. De zay no tiako ambara fa sao de lava loatra le izy androany fa de amin'ny manaraka indray ary mazotoa.